Fiadanana daholy, misy an'ity salamo nataon'i Davida ity salamo toko fa 5:10 mba hifampizarako aminao raha sitraka ao, ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Averiko ilay soramandry hoe ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Izay zany ilay fifampizarana andiniantsika tena izay hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao manaraka izao. Jehovah iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no honina ao an-tendrombohitrao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay afa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra an' Jehovah, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia manimbotra ny tenany aza sady tsy mampihana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina. Izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay. Izay zany ilay karaza-toetra tany sain'i Davida ao anatin'ny fahatsapana, expérience lalina azy izay fifatorany tamin'Andriamanitra tsy toa, ary Davida mpanjaka dia fantatsika tsara fa olona araka ny fon'Andriamanitra. Ilay soramandry novakiantsika teo dia hoe ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Izany hoe raha ataontsika dika teny fanazavana ho antsika tsiraray avy ampitana hafatra izany, ny soramandry sy ny contenu-ny salamo nataon'i Davida teo, izay misy fitsinjara-toetra takin'ny soratra masina atsikafony Davida, expérience ny ainany zarainy amin'ny alalan'ny bokin'ny salamo ho antsika dia raha adika amin'ny fanazavana tsotra: manahoana ny toetrako manahoana ny toetranao, averiko izay fanontaniana izay hoe manahoana ny toetrantsika mpino par rapport amin'ny expérience zarain'i Davida eto, satria ireo isa tokony sy isan'andalana ireo dia maneho ny toetra tokony ahafahantsika manao fampitahana izany ao anatin'ny fandanjalanjana lalina. Ny tsiraray no mamantatra an'izay dia ampirean'ny fampitahana manao tsoakevitra manao tsoakevitra ianao hoe manana an'ilay toetra izay ahafahako monina ao amin'Andriamanitra ve izaho. Ilay andininy voalohany hoe Jehovah iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no honina ao an-tendrombohitrao masina. Petraka amintsika ihany koa izany fanontaniana izany. Averiko indray par rapport amin'ny expérience an'i Davida, misy karaza-toetra ireo ahafahantsika mandeha ny teny. Zay no mba fifampizarantsika expérience ho antsika tsiraray avy anio. Raha soa dinio ny tenanao, za koa mandeha ny tena. Tianao Jesosy.